Ry vehivavy malagasy pray-tandrazana, fifaliana ho aho ny miarabantsika vehivavy tsy akanavaka na tratra ny andron'ny vehivavy anio valomarsa 2024. Matombola omen'Andriamanitra fahafahana atsaro izany miaraka isika amin'ity taona ity, dia satria misy adidy sy andraikitra mbola andrasan'ny firenena amintsika tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao dia mahatsiaro manokana ny vehivavy rehetra mandalo fotoan-tsarotra ny tenako, ireo izay tsy manan-kialofana, ireo izay tsy salama, ireo izay namono zanaka, ao koa ireo izay mijaly ary ireo kamboty. Ry vehivavy malagasy, efa ambarantsika ombieny ny anjara toeran'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena. Fa anio dia hisarika antsika mba hamatatra hoe vehivavy manona tokoa moa no azon'ny fiarahamonina ianteherana sy andraindrain'ny mpiara-belona aminy. Voalohany indrindra dia vehivavy manana ny lanjany no afaka hitondra tsoka-vao anivon'ny fiarahamonina misy azy. Ny lanjan'ny vehivavy iray anefa dia miainga avy amin'ny fony, izany hoe ny fitiavany sy ny fiheveran'ny hafa ary indrindrindrindra ny fahatanjahantsainy. Mila vehivavy matanjahantsaina amin'ny firenena ka n'inona sedra sy olana lalovany. Ny fahatanjahantsaina dia vaika lehibe hoentina misedra ny andavanandro izany. Ary hery iray manosika koa tsy hiravoravo tanana fa hifanohana sy hifampahery manoloana ny manahirana. Noho izany, ny lanjan'ny vehivavy iray dia miankina indrindra amin'ny maha izy azy manoloana ny fiarahamonina. Ny fanalahidin'ny maha izy azy ny tsirairay anefa dia tsy inona fa ny fahaiza-mitraka, tsy ny fitarainandava sy ny fianteherana fa ny fikirizana ihotry. Tsy ampy anefa ny fikirizana fa harena lehibe ho an'ny vehivavy koa ny fanetretena, satria izany no iankinan'ny fanapa-kevitra rehetra raisiny eo anivon'ny tokantrano voalohany indrindra ary eo anivon'ny firenena ihany koa. Ny vehivavy manetretena dia manan-tsaina hoentina mandanjalanja ny fiainany sy ny fiainany manodidina azy. Ny vehivavy manana ny lanjany indrindra koa dia tompon'andraikitra ary tsy mora mitolefika. Ry vehivavy pray-tandrazana, tsy tokony hitanondro-davo isika na hitaraina fa mila manana herin-tsaina mandrakariva ary koa tsy mora kivy. Mankahery ny vehivavy manerana ny nosy ny tenako ary tsarovy hatrany fa afaka mitondra hafaliana ho an'ny hafa mandrakariva isika.